Ny soratra masina izay angalantsika ny teny fampianarana raha amin'izao takarivo izao dia fahaitsika tsara. Voasoratra amin'ny Galatiana toko 5 2 sy 7 mety efa misy maitsy anjery mihitsy ary manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohatra izany. Io teny io zany vaisika tsara angamba hoe anankisivy isan'ireo vokatry ny fanahy amin'ny teny frantsay izy hoe le fruit de l'esprit, fanahy resahana eto zany ny fanahy masina. De le izy zany anankisivy. De andaso jerevantsika tsirairay. De ianao mandinika samy mandiny teny eto tsika moa zany fa tsy akitivitivitra samy mandiny teny hoe aiza ho aiza. Ohatra hoe raha miteny hoe fitiavana ataontsika hoe échelle 1 à 10 de samy miteny mieritreritra eo zany. Aza miteny hoe neny ty vadiko ty 2 sur 10. Samy mieritreritra ny tenany hoe aiza tokoa za zany anatin'izay échelle fandrefesana ny vokatry ny fanahy. Voalohany indrindra zany valaza hoe vokatry ny fanahy dia fitiavana. Ohatrany misy dikany koa le filaharan'le fruit ireo zany, le voa anankisivy. Fa tsy ohatrany hoe napetrapetrak'Andriamanitra fotsiny hoe comme ça, misy dikan'le filaharany. Voalohany indrindra ny fitiavana. Maninona voalohany? Satria io fitiavana io ataovy hoe fitiavana avec un grand F, io fototry le fruit anankivalo ambiny io zany. Io fahitsika tsara io fitiavana agape. Inona atao fitiavana agape? Fitiavana agape le hoe fitiavana ohatran'ny fitiavan'Andriamanitra antsika izay tsy misy takalony, tsisy fepetra, amour inconditionnel. Io fototry le fruit hafa rehetra zany. Voalaza amin'ny Baiboly moa zany hoe zavatra ray ihany ny didin' Jesosy tsisy hoe lalàn'i Jesosy, lalàna 3,700 ohatrany amin'ny testamenta taloha fa lalàn'i Jesosy dia fitiavana amin'ny baziny dia anankiroa ihany hoe fitiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary faharoa izy manarakaraka an'izay mitovy amin'ny any dia fitiavana namanao tahaka ny tenanao. Fitiavana amin'ny bazy zany. Ny fitiavana miseho amin'ny endrika isan-karazany fotsiny zany le ambin'ireo. Raha tanteraka amin'ny fitiavana isika tsy dia ilaina akory zany hoe ampatsivina foana ianao hoe ianao nge tokony mana fifaliana ianao nge tokony mana faharetana ianao nge tokony malemy fanahy fa raha tanteraka raha miaino anatin'izany fitiavan'Andriamanitra, fitiavana agape zany tsika dia tokony manovantsika zany fitiavan'Andriamanitra io amin'ny alalana fanahy masina ao anatintsika dia misy ezaka tsy maintsy ataonao satria izay ilay hoe amin'ny maha-olombelonantsika manana tendance tsika. Misy olona zao ohatrany hoe asa izy mianakavy samy tsy maintsy mana-pasiansa mihitsy ao amin'ny fianakaviana ao ary mitabataba daholo ohatra. Misy olona hoe tsy izay loatra ny anazy ny defiany fa mety any amin'ny hoe tsy fantatra hoe olona tsy mba mahay mizara zany ohatra tsy mba mahay manome. Fa raha manana an'izay fitiavana agape ao anatintsika izay tsika zany dia tsy mila miezaka loatra hoe andehanao tsara fanahy. Raha manana fitiavan'Andriamanitra ianao dia tsara fanahy ho azy. Dia rehefa miasa ao anatintsika zany ilay fitiavan'Andriamanitra mamokatra an'ireo voa isan-karazany ireo ary be dia be koa nge ny qualité tsara zany hoe pozitiva ankoatran'ireo sivy ireo zany fa basa zany fitiavana zany. Fa rehefa manana fitiavana ianao normalement ianao manana fifaliana. Inona ny atao hoe fifaliana? Joie angamba any amin'ny teny vazaha tsy dia ataontsika hoe mila hazavaina be loatra. Ny fiadanana indray zany ozy izy ny fahatelo. Inona ny fiadanana? Fiadanana tsy hoe manana zavatra rehetrarehetra ilaiko dia miadana, manana trano be, manana tômôbila tsara tarehy, manana tokantrano, manana asa tsara be, manana tsy fantatro vola be any amin'ny banky, salama tsara, manampy zany amin'ny fiainana. Fa ny atao hoe fiadanana dia olona tsy mikorotana, olona tsy miasa saina. Ninona zany zavatra mahazo anazy amin'ny zavatra extérieur manana an'ilay fahatokiana. Dia ny fahatokiana aiza? Ao amin'Andriamanitra hoe tsy fantatra hoe inona no hitranga rapitso, tsy fantatra hoe manahoana nefa raha ty marary ty sy ty aretiko ty fa matoky an'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa izay tian'Andriamanitra. Ohatrany hoe mikorotantrotana be amin'izao fotoana izao tsy dia sarotra loatra mahita zavatra mikorotana. Jery vaovao anao dia miady ery, matin'ny anomanana ary misy mpangalatra mpamono olona tsy fantatra. Tsy dia sarotra loatra mitady korontana, tsy dia sarotra.
Fa le fiadanana zany ao anatin'izay dia ohatrany hoe tsy mikorotana mihitsy le olona, tsy miasa saina loatra, tsy mba manao an'izany anxiété, dépression, tena hoe miankina sy matoky an'Andriamanitra tanteraka, fa tsy miankina amin'ny zavatra miseho manodidina azy zany na hoe situation na condition extérieure le mifananana an'ilay fiadanana la hoe paix zay no tena atao hoe fiadanana, dia ny fiadanana izay nomen'i Jesosy antsika zany. Dia ny vofa efatra zany aorianan'izay dia hoe faharipo, amin'ny teny frantsay moa hoe patience. Inona faharipo? Faharetana. Tsy mikizitina ohatra rehefa lava be ny filarana any amin'ny caisse-ny supermarché na ny embouteillage, mifampiklaksonsona, matetika moa ny olona eny amin'ny autoroute eny angamba hitanareo tsara zany mipetraka any nareo hoe rehefa mifampikizitina eny. Rehefa roa manino efa vera mbola tsy mandeha foana, pampampa. Zany ny olona rehefa tsy manana faharetana. Embouteillage manahirana be, indrindra moa fa raha mipetraka any Antananarivo ireo olona dia mila faharetana, tsy mikizitina zany, mila tsy mikizitina. Misy micro misokatra zany. Zay zany ny atao hoe faharipo na patience dia Malaiavana le temporaire reny dia napin'ireny nefa mety mety azy misokatra azafady fahitina kely. MG angamba. Merci. Dia le izy zany bon taisika teo amin'ny faharetana zany na patience. Angamba tsy dia mila hazavaina be hoe tsy mila mikizitina fa mila mana patience zay tena amin'izao fotoana izao dia hitako hoe ny ankabeazan'ny olona tena hoe raha sur 10 ny échelle tena 2 sur 10 angamba e. Tena 2 sur 10 ny ankabeazany angamba fa tena na any am-piasana na eny an-dalana na inona raha vao tara kely ny train dia mikizitina. Zay angamba le zavatra iainantsika tsy fantatra koa na le sakafo antsika koa mety mahatonga ny olona mikizitina koa tsy fantatra. Fa tena mora mikizitina e. Na dia ato an-trano raha impoly ianao miteny an'ilay ankizy hoe endana borosy dia kizitina ihany koa ianao farany aloha dia tsy olona aloha. Izay zany amin'iny. Le fruit fahadimy zany hoe fahamoram-panahy, bonté hozy izy amin'ny teny frantsay hoe tsara fanahy. Eny angamba tsy dia mila hivalaparana be ny olona tsara fanahy zany olona manampy olona tsara fanahy mitsikitsiky lava. Dia efa manarakaraka an'izay zany hoe fanaovan-tsoa zany na hoe tsy resaka hoe matériel ihany fa na émotionnel na spirituel dia ny olona manasoa manodidina, ny olona mampahery, ny olona loharano-tsoa ianao zany misy soa mivoaka aminao fa tsy mangidy. Dia manasoa manodidina anao ianao amin'ny lafiny isan-karazany. Dia ny ao aorianan'izay ny fruit fahafito zany dia fahamarinana hozy izy. Angamba koa tsy dia mila hazavaina loatra hoe ny olona marina tsy mba mangalatra. Ny teny frantsay koa miteny hoe fidélité hozy izy, intégrité zany ny olona tsy mba mamadika ny rary, ny olona matoky, ny olona tsy mba manao kolokolo zany. Tana ny teny nomena hozy izy na dia haningotra ny tena azy, zay mandeha amin'ny fahamarinana zany na honnêteté na intégrité. Le fahavalo zany hoe fahalemem-panahy na douceur, malefaka fiteny, tsy mikitakita, tsy mivazavaza. Ilay izy moa zany ohatran'ny fampiankina daholo ihany satria rehefa tsy mana patience ny olona dia inona ny aorianan'izay mivazavaza sy mikitakita. Donc mifampiankina daholo ihany zany le fruit rehetrarehetra. Dia farany zany le fahasivy hoe fahononam-po na fifehezan-tena, self control hozy izy ny teny vahiny, olona tsy mora misandoatra, tsy manao zavatra araka ny fihetseham-po foana fotsiny hoe rehefa tezitra dia tsy maintsy manao an'izao, ary izaho mora tezitra, ary izaho mitana lolo-po, ary izaho be fialonana, izaho fa mifehy-tena zany rehefa mifehy-tena zany ianao ao anaty baiboly moa ao amin'ny ohabolanao misy teny manao hoe ny olona mahay mifehy-tena hozy izy dia tsara noho ny inona moa zany hoe ny tanàna mifehy-manda azy. Hoe tena ilaina mihitsy zany le fahaizana mifehy-tena ity fa ny olona tsy mahay mifehy-tena rehefa sandoatra dia ao anatin'ny fahatezerana moa tsy ahitana ny rariny koa izy ny baiboly, ary rehefa tezitra ny olona miteniteny foana nefa matetika dia zavatra tenenina ao anatin'ilay miteniteny foana zany hanenenana foana inge avy eo ilay izy e. Izay ny tena marina hanenenana foana ilay izy. Fa izay zany ilay izy. Raha ohatra zany hoe mbola akatsika ohatrany hoe inona ny fanotenentsika atao angamba hoe inona daholo ny karazakarazany. Afaka mitady karazakarazany ianao hoe inona ny atao hoe olona impatient na olona tsy patient, ny olona mora tezitra, ny olona miabandona, olona moramora kivy, zany koa tsy mba mana patience zany. Izay zany le izy. Ny zavatra anankiray tiako asongadina zany amin'izao rehefa izao hoe
misy sokajiana anankitelo zany reo fruit anankisivy reo, ary zay no tena hitako ohatran'ny mora hitady-diavana ny azy zany raha za manokana. De ohatran'ny misy ordre progressif koa zany izy hoe ny ao anatin'olo voalohany indrindra, de voalohany indrindra le anankitelo voalohany de vokatry ny fifandraisanao amin'Andriamanitra na hoe ny relationnao amin'Andriamanitra zany no mitondra an'ireo vokatra anankitelo reo de le fitiavana, le fifaliana, le fiadanana. Rehefa misy fanahy masina ao anatin'ny olona ray de manam-pitiavana iny olona iny. Zay no ahafantaranao fa mpivavaka ny olona. Ny ahafantaranao hoe mpivavaka ny olona tsy ny olona manao copier-coller verset en Facebook no atao hoe mpivavaka, na ny olona mahay tsy anjery verset fa ny olona manam-pitiavana. Zay no atao hoe olona mivavaka. De le fitiavana agape fa tsy fitiavana misy takalony. Ary rehefa manam-pitiavana ny olona ka feno fanahy masina de misy an'le hoe fifaliana sy fiadanana avy any amin'Andriamanitra reo fa tsy afa-ty amin'ny condition extérieure. Raha ny fifaliana sy ny fiadanana ananantsika miankina amin'ny zavatra afa-ty ivelany, hoe miadana tsara satria tsy mba misy ahy ihany ho afoko amin'ny matériellement miadana tsara satria milamina ny tokantrano, miadana tsara satria endry ny zanako, miadana tsara satria be vola be, miadana tsara satria salama tsara daholo ohatra. Mbola condition afa-ty ivelany. Fa manahoana ianao raha sanatria marary? Manahoana ianao raha sanatria hoe mahazo voaratsy momba ny aretina, mbola milamina ve ianao? Sa misavoritaka be mihitsy? Normal tsika misavoritaka kely amin'ny voalohany. Fa raha mivavaka ny olona tokony zay manankina ny fiainana amin'Andriamanitra. Zany hoe fifaliana sy ny fiadanana. Le fitiavana, le fifaliana sy le fiadanana zany vokatry ny fanahy masina ao anatintsika de avy amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Intérieur fotsiny zany reo. De le kategoria anankitelo manaraka zany le faharetana, le fahamoram-panahy sy le fanaovan-tsoa, amin'ny teny vazaha moa zany le hoe patience, bonté, bienveillance, faharetana, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa reo ndreo zany ohatrany hoe fifandraisantsika amin'ny hafa reo, manifestation le fitiavan'Andriamanitra amin'ny olo-kafa zany. Mana faharetana tsika amin'ny olona, mora fanahy tsika na tsara fanahy amin'ny olona de manao soa tsika. Zany hoe ohatrany hoe mi-extérioriser an'le fitiavana zany reo mampiseho an'le fitiavana amin'ny olona indray zany tsika am'ireo zany. Zao zany le kategoria faharoa fifandraisantsika amin'ny olona. Mila patience ange miaraka amin'ny olona re olona fa misy olona manafitohana foana tsy maintsy misy zany. Mila faharetana de mila fahatsaram-panahy na fahamoram-panahy miaraka amin'ny olona. Ianao mora hainao rery moa tsara fanahy amin'izy ianao fa tsy tsara fanahy aminao rery zany angamba tsy zay mety misy any angamba zany fa matetika hoe tsara fanahy de tsara fanahy amin'ny hafa ianao. De fanaovan-tsoa, manao soa amin'ny manodidina. Reo zany vertu relationnelle tsika manifester envers les autres zany hoe fampisehoana an'le fitiavana avy any anatintsika. Rehefa manana fitiavana sy fifaliana sy fiadanana ianao de afaka mamokatra an'ireo voa reo zarainao amin'ny hafa zany. De le troisième catégorie zany le fahamarinana na hoe ataony amin'ny teny vazaha hoe fidélité, fahalemem-panahy, douceur, ary ny fahamonam-po na maîtrise de soi. Maîtrise de soi, fahamonam-po hoe contrôle. Reo ndray zany tena anao manokana reo, ny stabilité intérieure anao, ny intégrité personnelle anao. Ianao ve rehefa tsisy mahita de ianao ve mbola fidèle ianao mandeha amin'ny fahamarinana ve ianao sa tsy fantatro zany tsy hoe ianao moa zany fa tsika. Reo zany hoe maîtrise de soi, douceur sy ny fidélité zany ohatrany hoe qualité intérieure anao koa zany eny afaka manana douceur koa zany ianao amin'ny olona zany moa zany. Fa reo zany tena anao manokany hoe ny stabilité intérieure anao, ny intégrité personnelle anao, maîtrise de soi anao. Amiko zany ohatrany hoe zay ny fomba mora kokoa hitadiavako an'ireo zany hoe le telo voalohany vokatry ny firaisako amin'ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra. Le telo faharoa ataoko amin'ny relationko amin'ny olona manodidina ary ny telo fahatelo anahy manokana manana maîtrise de soi, manana intégrité personnelle, mandeha amin'ny fahamarinana de manana le atao hoe douceur koa zany hoe le caractère kokoa zany eny e. Caractère daholo moa nge zany reo ilaina daholo. Fa ohatrany hoe zay zany fomba hitadidiavako anazy tsotra kokoa zany. Inona zany tanjonsika mba hitovy bebe koa amin'i Jesosy Kristy? Efa henonao daholo zavatra teneniko androany. Fa fanamafisana fotsiny hoe sao dia mba misy fomba afaka hitadidiavana anazy, misy zavatra mba azo ampiarina
bebe kokoa misy révélation manokana avy ho anao androany. Fantanjisika ao anatin'izay rehetra izay dia hitovy bebe kokoa amin'i Jesosy hatrany. Voankazo iray zany resahan'i Paoly eto fa tsy maro fitiavana amin'ny baziny. Fa ireo toetra ireo zany ny vokatry ny fitiavana dia arakaraky ny fahaizanao manompo tena amin'ny fanahy masina no ahafahandreo fruit ireo développer. Ireo fruit fa tsy don. Zany hoe mila voleny ireo, mila kolokoloina. Zany zavatra amboleny zany asina zezika, tondrahana, dia rehefa mandrobona loatra tsy mety mamokatra nefa dia rantsanana zany. Rantsanana. Le rantsanana izay mantsy mararirary. Dia le toy an'ilay verset vakitsika teo izy tsy misy lalàna manohatra izany. Izay le hoe tsy mifanohatra amin'ny zavatra lalàna rehetraretra hitanao ato Baiboly tsy misy manohatra andreo na rary. Ambonin'ny lalàna zany ny fitiavana. Fa raha tanteraka an'izay ianao dia tsy mila hoe aza mijangajanga, aza mangalatra, satria ianao raha mandeha amin'ny intégrité ianao sy honnêteté tsy andehanao an'izany ianao. Satria matahotra an'Andriamanitra ianao dia tsy hanao an'izany ianao. Ahoana raha fomba mokaratsika an'ireo fruit ireo e? Dia vakio le Galatiana 5 toy le verset 5:4-5 misy an'izao hoe fa izay an Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velo fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy hozy izy. Izay zany ny fomba hatanterantsika andreo dia manombo ny nofontsika amin'ny hazo fijaliana sy ny faniriantsika sy ny filantsika isan'andro, isan'andro, isan'andro. Ngamba tsy mila hazavaina iny izany filany izany. Nofo sy ny faniriana zany hoe izay zavatra rehetrarehetra tiantsika ka tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany. Afaka anaovana fampianarana iray manokana ngamba inona ny dikan'izany manombo ny nofo amin'ny hazo fijaliana izany. Fa ngamba mino fa azontsika tsaina daholo e. Na misy zavatra ray ary fa tonga ao an-tsainao hoe Andriamanitra inona moa zany no mila tokony fotsihako amin'ny hazo fijaliana isan'andro ny anahako. Raha resaka filany zany ngamba aloha dia mbola resaka fahotana be. Fa ngamba misy tsy hoe fahotana be akory fa ohatrany ny olona be loha fotsiny e. Ny olona be loha fotsiny. Izay no tianao atao. Tsy voatery izay ny sitrapon'Andriamanitra fa dia le loha be zany tsy ilaina. Le lohantsika zany mila anaovana lavage de cerveau kely isan'andro diovina amin'ny tenin'Andriamanitra ny lohantsika avozy ny fisainanao izy. Comment produire les fruits zany dia manombo ny nofonao amin'ny hazo fijaliana sy ny filany isan'andro tsika ary ny vanidritsika. Rehefa tonga amin'ny fotoana mila mivavaka ianao dia mila mivavaka fa tsy nandeha mijery film ohatra. Tsy fantako. Rehefa tonga amin'ny fotoana hoe mila mamaky Baiboly dia mamaky Baiboly fa tsy mety excuse foana isan'andro ohatra. Dia ny pratiquement zany inona ny dikana, inona zany ny ataontsika e? Voalohany indrindra zany ao amin'ny Jaona 5:15 ao misy an'ilay hoe izao voaloboka ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Voalohany indrindra zany mila mitoetra ao amin'ny Kristy. Izay ilay mifikitra. Misy an'ilay hirantsika moa ilay hoe tanao raiky ity fa mbola lavitra ny dia. En fait, Jesosy mitantana ny tananao fa ianao tsy matantana ny tanan'i Jesosy fa votsitra foana. Ahoana ilay mitantana zazakely dia ohatrany hoe mitantana zazakely telo taona ve ianao himpita ny arabe dia hoe tazominy tsara ny tanako fa sendra votsitra anao dia eo anao hitan'ny havanao maty eo anao tsy antobila. Ianao mitazona tsara ny tanan'ilay zazakely fa tsy ny zazakely no amin'ny hery kely ananany iny no mitazona anao dia ohatr'izay Jesosy. Jesosy ange tsy tsika mitazona azy fa izy mitazona atsika fa ny ataonao dia mipetaka fotsiny fa tsy afaka mamono inona ianao izy raha movoa ianao na voankazo zany tsy vitanao mamoa an'ireo amin'ny sainao sy ny herinao fa voankazo mangidy kely fotsiny ny vokatritsika. Fa raha Jesosy ny voaloboka ka te hamovo be ianao dia mila mifikitra fotsiny. Fikitra. Rehefa hoy izy Jesosy hoe manaraha dia manaraka ianao. Hoy izy Jesosy hoe à gauche mandeha à gauche. Hoy izy Jesosy hoe mijanona kely dia mijanona. Hoy izy Jesosy hoe à droite dia à droite. Hoy izy Jesosy hoe io mitendrombohitra be hiakaro dia miakatra. Izy mandeha eo aloha mitarika atsika fa tsika tsy mitarika azy ka hoe Jesosy eo tena mba tiako mihitsy ity zavatra ity Jesosy io mba ho azoko. Tsy izay ny tokony mivavaka fa hoe Jesosy eo inona ny sitraponao momba n'ity zavatra ity ampahafantaro ahy dia ampio mba hiezaka anao azy. Izay zany mifikitra amin'ny Jesosy tsika. Dia avy eo koa hoe mandehana araka ny fanahy izy arak'izay voalaza amin'ny Galatiana 5:5-5 hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Matetika
Hitanareo ve ny ankizy raha ohatra tenenina hoe aza kasihana io fa mamay inona ny ataony tonga dia kasihany. Satria izay le raha voararana ny olona na ny ankizy na lehibe, mitovy ihany izany ilay olombelona. Raha ohatra izao hoe misy izany ohatra ho fantatr' inona ny fahotana izany samy manana fahalemena izany tsika, ataoko hoe fahalemena. Inona ny fahalemenao ohatra? Dia raha izay foana mieritreretina hoe za tsy hanao an'izany intsony, za tsy hanao an'izany intsony, ohatra hoe za tsy sotro toaka intsony, za tsy fantatro intsony dia en fait mbola any foana ilay sainao. En fait ilay izy ohatran'ny condition any amin'ny saina psychologique any angamba ilay izy. Fa ny atao en fait tsy mieritreritra an'ilay zavatra tsy azo ataonao fa mieritreritra an'ilay zavatra tokony hosoloinao azy. Izay ilay misy an'ilay hoe principe de remplacement dia mandehana araka ny fanahy izy izy. Raha mandeha araka ny fanahy ianao tsy mieritreritra ny zavatra ny nofo. Mieritrereta ny zavatra any ambony ozy izy Andriamanitra dia ny zavatra ny fanahy. Raha ohatra ka mamaky Baiboly foana ka miezaka mitadidy verset na tsy tadidiko tsy enjery raha le littéralement hoe texto ilay izy hoe tsy maintsy izao tsy maintsy izao, fa fantatro fotsiny hoe fantatra misy azo anaty Baiboly no vakiako androany hoe mila mieritreritra an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Misy izy Andriamanitra hoe maso miandranandra na sy tiany fa raha mandeha amin'ny fahalemem-panahy hono dia tahiny tompo. Ohatra izay fotsiny vakiako mila miezaka izany dia ampio Andriamanitra mba hanana fanetretena mandrakariva ohatra androany. Izay fotsiny izany fanetretena. Dia raha misy situation izany ampiasana ohatra ny hoe misy olona mikizitina ka te hamaly aty an-tafety moa surtout any aminareo any raha vao tsy mamaly ianao dia ohatran'ny hoe faible. Nefa ny Baiboly miteny hoe tsy dia mila famaly, mandefitra ianao. Indraindray tsika te zavatra be mihitsy sady manan-tsaina be daholo. Fa teny hoe mandefitra ianao dia akombona ny vava izany, akombona ny vava. Tadidinao ilay ozy Andriamanitra hoe amin'ny teniny hoe sy fiambava moa izy ny vavako sy Davida mba tsy hamitako anaty anao. Teo Jesosy mba tsy teny zavatra mampatezitra be eto. Izay izany hoe mandeha araka ny fanahy ianao izany. Hita moa izany tsy maintsy mahalala tenin'Andriamanitra ianao moa izany dia maheno an'Andriamanitra miresaka aminao bitsika mifany masina. Tenin'Andriamanitra izany mila vakiana saintsainy isan'andro dia farany tena mila manaiky hovain'ny fanahy masina tsika. Fa tsy hoe za aloha tsy vitako izany androany velao ny heloky ny olona iny. Androany aloha mbola tsy vitako tsy vitako aloha dia tsoriko Jesosy fantatrao tsara Jesosy mbola tsy vitako izany androany fa aleo rapitso hitako ihany amin'ny herinandro peut-être angambany mety efa mba milamindamina ny foko iny. Ary rehefa tenenina dia mba tsy tezitra, tsy tafitohana, tsy be ambo, ny olona be ambo izany na ohatry efa andresako teo hoe farany zavatra izay tian'Andriamanitra ny olona madikambo izany be zesta moa izany angamba filaza azy mafy loha tsy mety hovaina. Tena mila manaiky satsika hiasan'ny fanan'Andriamanitra isan'andro. Fa manitsy antsika tsikelikely Andriamanitra hoe tsy mampitondra anao zavatra be dia be hoe ohatra ilay olona mbola hoe spirituellement izany mbola marefurefo dia Andriamanitra fa dia teny hoe ohatran'ny hoe mandeha manao gym ianao dia tsy mbola niditra an'izany gym izany ianao ary izay niainanao dia tana saina mibata-po anao dia io tonga dia androany ianao izany tsy maintsy voabatanao 200 kilos. Io izany tsy maintsy batainao androany. Ohatran'ilay mpanao haltérophilie ireny non. Raha mbola tsy nanao gym mihitsy ianao tombohy amin'ny 2 kilos aloha. Rehefa vita iny dia amen'Andriamanitra tsikelikely ianao. Andriamanitra tsy mampitondra antsika zavatra tsy zakantsika fa matoa sedrain'Andriamanitra tsika avelan'Andriamanitra ho avy amintsika ny fakapanahy. Andriamanitra tsy manome fakapanahy fa avelan'Andriamanitra mba hijerevanao hoe ohatran'ny inona ny herinao izao. Matohatra ve ianao sa tsy matohatra fa ny fakapanahy dia tsy maintsy ho avy. Ny fahatafitoinana tsy maintsy ho avy. Ny fisedrana tsy maintsy ho avy. Fa ianao ve efa mitombo raha ilay fakapanahy azo anao tamin'ny 5 taona lasa mbola mahalavo anao foana isan'andro matetika dia mbola tsy mitombo loatra izany ianao. Androany izany entina ampisaintsainana antsika tsika mba mieritreritra hoe aiza ho aiza ny fanahiko e. Hofehany izany dia hoe vokatry ny fanahy tsy hoe ety ivelany fotsiny miezaka rehefa mason'ny olona miezaka manao tsara fanahy fa rehefa zavaina-kafy ao an-trano za sady mizitina sady masiaka mitabataba. Fa rehefa misy olon-kafy ao raha Jesosy aloha nitonga eto androany dia ohatran'ny anjely daholo angambontsika. Ataovy ohatran'ny alaivo saratsana fa mijoro akaikinao ange Jesosy izao dia ianao hoe mbola mahavita manao zava-dratsy tsisy mahavita an'izany angamba. Fa arakaraka ny firaketantsika amin'Andriamanitra sy namela antsika ny fanahy masina hiasa ao anatsika no itombony ny voankazontsika mamelana be dia voankazo mamy manodidina rehetra so antsika izany. Tsy akoha mba mihinana mba tsy ny olona rery ihany.
ireo voankazo ireo zany dia le fitiavana bazy ny mariky ny tena mampanaraka an Jesosy antsika. Zay zany le fampianarana tsisy zavatra tsy hainareo re olona fa zavatra efa haitsika fa angatantsika amin'Andriamanitra androany hoe mba hitompontsika ao anatin'le fruit zany ahoana no tena fampikarana an'ity zavatra ity Jesosy dia fampiarana zany moa zany tiako foana hoe tena asiana fampiarana na pratika zany ny lesona dia misy zavatra telo zany no tiako ampitaiko aminareo. Raiso tsoratra raha te handray tsoratra ianao. Voalohany indrindra vakio indray aloha le Galatiana 5 indrindra fa le 5:12 sy 7:20 teo dia manaova bilan personnel. Izy amin'ireo kanefa ohatran'ny hoe mba fruit efa mba matomatotra amin'ny fiainako. Ary izy amin'ireo no tena mbola mila mitombo. Dia manaova ianao zany hoe anankisivy le niresantsika teo dia manaova tableau kely dia ataovy hoe sur une échelle de 1 à 10 hoe aiza ho aiza daholo zany ireo. Antsika rehetrarehetra moa zany samy manao tsika. Na rehefa avy eo ary handefa hira dia afaka samy manao an'izay. Sokafo ny baibolinao dia jerevy le fruit ataovy amin'ny taratasy kely dia monote hoe ianao rery. Aiza ho aiza ianao amin'le fruit anankisivy. Inona nefa mba ohatran'ny hoe mba efa mba somasoma ve efa mba masaka tsara azo hohanina ve ary inona mbola mantakisoka kely mbola tena vera kely dia ao anatin'ny herinandro mifidiana qualité anankiray izay tena mbola mantakisoka mba ho ampitomboina zany mba ho ambolena mba ho kolokoloina dia ao anatin'izay hoe ohatra zany raha za manokana zany ataoko hoe tena le patience mbola tsy ao loatra mihitsy zany aloha amin'izao fotoana izao ohatra za zany tena transparent be zany resaka aminareo fa tsy hoe mpitory akory tena efa lafatra be ohatran'ny hoe patience zany ny raisiko izao dia hoe mila action concrète zany hoe inona no ataoko. Ohatra zany hoe za zany tsy mana patience mihitsy ohatra rehefa ao anaty embouteillage ohatra dia inona kay no action concrète zany ataoko mba misy hoe misy piste zany na stratégie kely alaiko ve ohatra hoe rehefa ao anatin'ny embouteillage ka tena haiko hoe maimpatient dia hivavaka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mba ataovy mahita zavatra mahafinaritra amin'izao na dia isaorako anao fa mba manome fotoana na hivavahako aminao dia hivavaka ho an'olona ohatra anatin'izay cultiveo zany le fruit kolokoloy dia misy action ataonao hoe rehefa sendran'izao dia tiano ataoko dia hitanao fa rehefa zatra an'izay ianao lasa habitude angely izy misy miteny hoe ao anatin'ny 21 jours na 30 jours ony afaka micréer habitude anankiray ny olona na tsara na ratsy. Ny ratsy ny tena hitako vetivety dia mora azo fa ny tsara mila cultivena dia maka fahazarana ohatry ny isan-kerinandro ianao maka fruit anankiray mandra-pahitanao hoe efa nahita vokatra ako tamin'ity fruit iray ity dia andraso indray manaraka fruit iray mbola misy semaine be dia be mandra-patapitry ny taona ireo olona fa raha mba tonga ny fahataperan-taona mba ny teny za aloha tamin'le fruit le anankiroa zao fa mba masamasaka raha taloha 3/10 zao izy efa mba 7-8-9 dia mba ataoko hoe na ianao arangamba mba faly dia mba faly aminao koa Andriamanitra. Dia farany misy levaka itsika teo amin'ile jauna 5:20 vakio koa le 9:20 amin'ile hoe firaketana amin'ny Jesosy amin'ile hoe voaloboka sy ny sampany dia rehefa mamaky an'io ianao ka méditer amin'ny verset io dia noter hoe inona kay ny resahan'ny fanahy masina aminao misy zavatra ve aseho ny fanahy masina aminao